Tavapetraka natolotry ny vahoaka ny Mahajanga androany ireo olona roa lany tao amin'ny faritany Mahajanga Alidy Bensofo sy Tiandaza Dinarali Odilon nisongadina nandritra ny kabary ny fandobiasana tany Mahajanga ny fametrahana ny fitoniana mba hisiany fampandrosoana eto amin'ny firenena fa tsy ho faly hanonga mpanjangara foana ny mpanao politika nanatrika ity lanonana androany tao Mahajanga ity ireo olona sasany sy ny filoha-hevitry ny Anteny Mirandoolona Nicolas Rabe Mananjara sy Imbikery Laza ary ny ministra ny Rarambahiny fanazavana. Somay fiolona ny lampantana teto Mahajanga androany nadritra ny fanolorana ireo olona roa ny Alidy Bensofo sy Tiandaza Dinarali Odilon nasongady ny gouvernoura ny faritra Boendy tamin'ny reto olona androany nadritra ny fandraisam-pitenenany fa tokony mba ovaina amin'izay ny sata amin'ny feny mpanolontsainy tanàna satria kely loatra ny tambika raha maraisiny izy ireo. Mpanolontsaina municipal na rehetrarehetra tany amin'ny district tokoa dia rekabo hoe ampitao amin'ireo olona reo hoe tokony mba hojerenareo amin'izay ny statut reo conseil municipal reo satria betsaka amin'izy ireo zany indemnité de session ny iainany nefa ireo olona reo dia miasa isan'andro mamaha ny olona ny fokon'olona any amin'ny district misy azy any amin'ny commune misy azy ka matsapa izy ireo zany hoe tsy voajery. Samy nandray fitenenana avokoa ireo olona roa atao amin'ny faritany Mahajanga ary samy nanasongadina fa vonona nitondra fampandrosoana ho an'ny Mahajanga izy ireo ao anatin'ny filaminana nefa no isiany fampandrosoana ho an'ny Mahajanga sy ny firenena iray manontolo hoy ireto olona atao amin'ny faritany Mahajanga. Raha tsy ny fidinjareo sy lany na ny vitsivitsy hely foana ny latsaka dia nagnala baraka ho izy gouverneur teo tsy zay ny vokatra fa nahazo mention très bien zahay lahy eo. Moatany 85% ny nalany zahay ka henikaja iny mboninahitra zahay satria teo anareo mpifidy vaventy. Tamson 12 Madagascar sy Thaïlande mitovy arakakarena le Bangkok malaza lindianan'olo amintsika izo manao asary io mitovy am'izao fotoana tsy haitsony aiza misy Thaïlande zany aiza misy Madagascar ny teo tenenina dia hoe greve fanonganana ka izay no isoratsika atsika voakany Mahajanga tsy voarebireby ny greve tsy voarebireby ny romontana fa tony atsika. Ilaina ny fitoniana eto amin'ny firenena mba tsy hampiemitra lava ny firenena hoy kosa ny filoha-hevitry ny Anteny Mirandoolona Nicolas Rabe Mananjara nanome afatra ho an'ireo olona roa atao amin'ny faritany Mahajanga ihany koa ny filoha-hevitry ny Anteny Mirandoolona mba ahafahana mitsidika ireo komina rehetra atao anatin'ny faritany Mahajanga mba tsy ho zanak-kalahafa ny komina na iray azy. Boribory ny tany manakory ianao pasteur. Arabankina eto raha fozan'izy ity ndreo antaiza olo jiaby tamangarivotra tao pasteur Kotonorainy Josoa ka tonga amin'ny tanànany izy ity zao ndreo zanaka pasteur io ka valaiko izy ity babako. Miantso atsika malagasy ho tono tsy anaiky lembenany ady la politika aoka mba hifantoka amin'ny fampandrosoana isika mba ho toy ireny firenena manodidina antsika ny La Réunion na Maurice dia efa mandroso be lavitra no isika izahay any amin'ny faritry Fianaratsoa na ny tenako zany na ny sénateur namako tamin'ny fifidianana tamin'ny propagande dia nampiasa ny atao hoe quadny amantaranareo azy sa Bigui na SSB reny no entinay mitety ny faritany Fianaratsoa district 10 ary mbola izay ihany no ampiasainay aorinan' zao nahalany anay olo zao
andeha hitety an'ireny faritra faran'izay lavitra amin'ny alalan'ny SSV na koady. Koa eto dia atsipy aminareo rahy ny fitenenana. Eny anie mba anaraka an'izay dia izay ianareo satria izay ny fidianan'ireo mpividy vaventy atsika hitsidika an'ireo faritra maro faran'izay lavitra andrino tsy misy mpijery, misy tanàna mbola tsy misy jiro, tsy misy télévision ary, tsy misy téléphone ary. Reny any mila vangivangintsika matetika ahafahantsika mavoatra reny tany reny, reny toerany reny mba ho reharehan'ny faritra misy atsika. Vonina iara-iasa amin'ny parlementaire rotonta ny gouvernemanta hoy kosa ny ministra Ndrarahambahiny ary ifanometanana amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ifanometanana amin'ny reto loolona ireto ihany koa. Satria ny antenimieram-olona dia andro mpanjakana mananjanja tokoa ho agnezaka fampandrosoana ny faritra sy ny faritany rehetra eto Madagasikara. Ny fifidianana izay nitanterahantsika farany teo dia nitondra fiovana lehibe teo anivon'ny antenimieram-olona. Ka antenaina fa handray anjara mahavikitra amin'ny asa fampandrosoana ianareo loholona ka ifanometanana amin'ny fitondram-panjakana. Fampandrosoana tsy mialonjafy, tsy misy hotavela fara, ary faritra miara mandray anjara, mandray anjaikitra ary nisitraka izany fandrosoana zany. Zay no ilaina mba hatratrarana ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina l'émergence de Madagascar na ny fisandratan'ny Madagasikara. Nanatrika ity lanonana androany teto Mahajanga ity ireo loolona sasany sy ny tompony araiki-panjakana ato Mahajanga ary ny filoha-hevitra roa eo anivon'ny antenimieran-doholona Imbika Erlazy sy Nicolas Rabemananjara. Lanonana nofaranana tamin'ny fampisehoana ny rana tamin'ny mpanakanto avy ety Mahajanga.